Ry vaoaka malagasy mangetaheta fiovana, mitaky ny famerenana ny tany tandalàna, fanajana ny lalam-panorenana ary ny sotoavana maha-malagasy. Adidiko, andraikitro amin'izao fotoanany fampelezan-kevitra sy ny fandresen-dahatra ny mpifidy zao, ny manazava amin'ny vaoaka malagasy indrindra fa ny mpifidy fa izao fifidianana zao dia tsy mitovy amin'ny fifidianana izay natao hatramin'izay teto Madagasikara. Fifidianana izay natao amboletra hoy aminareo, satria dia tsisy najaina na notanterahana izay fifanarahana vita tao anatin'ny tondrozota sy ny charteny Union Africaine. Fifidianana nanilikiliana satria tsy navelona hifidy izay olona tiany hitondra azy ny vaoaka malagasy, ary fifidianana nitsabajabahan'ny vahiny satria dia vitany hatramin'ny nanova ireo membre-ny CES na ireo mpitsara amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana, ary dia toy izany koa ny didy aman-dalàna izay manan-kery eto amin'ny tany fanjakana dia novaina, voaovana. Fanampintsika hoy aminareo no mandresy amin'ity fifidianana ity, ka dia fidio Dr Robinson Jean-Louis, fa izy no hitako fa favori. Mahafantatra ary mahalala tsara ny zava-misy, tsy ho voakosoka velively eo anivon'ny firenena afrikanina ny zavatra nitranga fanombanam-panjakana taty Madagasikara tamin'ny 1994, ary maika moa fa ny malagasy izay niaina nandritry ny efa-taona sy tapany tao anatin'izany krizy politika izany vokatry ny fanombanam-panjakana. Hoy aminareo hoe zava-dehibe mampafantatra ny vahoaka, ny mpifidy, ny zavatra tsara ho fantatra alohan'ny fifidianana. Mila olom-banona isika, mila olona mendrika, saza any Madagasikara, ary anangana indray firenena vanona Madagasikara mendrika eo anatrehan'izao tontolo izao. Tsy sanatiavin'ny vava ho avelantsika ohatra ratsy aty Afrika Madagasikara, ary tsy ekentsika novinanoviana ny ametraka Madagasikara ahantra amin'ireo arenananany. Ka minoa ianareo, matoky ianareo, hiasa iaraka isika. Fanampintsika ny mandresy amin'ity fifidianana ity, fa dia fidio ary Dr Robinson Jean-Louis. Tongava daholo mifidy, na vavy na lahy, fa izay koa no hitako fa mampody ahy. Hoy aminareo hoe fotoana ny fampelezan-kevitra zao, fotoana ilazana sy ampahafantarana ny mpifidy ny antony hanohanana kandida anankiray. Manohana azy aho, manohana azy ny havana ny mouvance Ravalomanana, satria nandinika sy namakafaka tsara fa vitany, ary sahaza azy no ho lasa filohan'ny Repoblika Madagasikara. Mila fifampatokisana, mila mahay mifandray amin'ny olona, ary mila olona madio sy mendrika mijoro amin'ny fahamarinana ny firenentsika. Ireo mpamatsy vola sy ireo firenendehibe izay miasa miaraka amintsika ihany koa dia manara-maso akaiky dia akaiky izao fifidianana izao, izay olona ho voafidy eo. Ka hoy eo anareo, ka hoy amin'ny malagasy hoe mahaiza mifidy, mahaiza mifidy. Tsy lavo lefiny tsika eo anatrehan'ny amboletra
na eo anatreny fanilikiliana na koa ny fitsabatsabahany fa kosa aseho atsika amin'ny fomba mihaja sy mendrika fa malala ny tokony ataony ny voaka malagasy ary mahita ny lalakaleny ivoanana zao fahasairana zao ka minoa ianareo fa vitatsika indray manarina ny simba manio ny lalana zay efa nataotsika ho vitatsika indray ny ampianatra ro zanatsika ary ny amerina ny asan'ny Madagasikara eo anivon'ny fireneny rehetra zany anefa ny mila fifampatokisana lehibe de lehibe zany anefa ny mila olona mendrika sy sahaza azy koa sahi ara-miaradia mifidy ny docteur Robertson Jean Louis toko fitaka fa ny ataony ho hita koa raha tiana ho tafita hono ny lakany tana avadio ahitana ny tevin-damosiny raha tiana ateza ny lamba tafiana jereo ro ny teniny sao tsy mikitroka ary raha tiana olombanina hony ny filoham-pirenena zay fidiny fakafakao sao mpanongam-panjakana ry voaka malagasy malala ny tokony ataony ary mangetaheta fanovana sy fampandrosoana minoay ianareo fa hiverina amin'ny loany ny fiainana apetratsika ny tany-tandalana fitondrana tsara tatana ary indrindraindrindra ny fandriampahalemana sy ny filaminana mba hahafahany rehetra mizaka ny zoma olona ny olona mba hahafahany rehetra midioka ny atsembohany sy ny vokatry ny asany mampanantena izahay mampanantena isika fa vitatsika zany ary ho tanteraka tsika ny mamerina ndray a Madagasikara eo amin'ny toerana saza sy mendrika azy mino tsika ary matoky fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra koa aza mamoy fo aza manary toky manana fanantenana mandrakariva fa momba antsika Andriamanitra ary tsy mafoy atsika izy tia atsika izy samy ten'Andriamanitra